Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmarabatsika rehefa malalatra ity Zoma fa 9 ny volana Jona ity ny Mofonaina voalahatry ny sampana sekolahty fo be ho antsika ity taona 13 ity zany dia ny salamo fa 9 salamo fa 9 andiny fahavalo ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Saoran'i Jehovah ary firenena ary asan-drato ny fifidirana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozozo. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadiovolafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa naniseta mavesatra teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ray maso ianao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity salamo fa 9 ty rehefa malala dia azo lazaina hoe ny tonokiran'ireo mpandresy na ny tonokiran'ny mpandresy, tonokiran'ireo izay avy niatrika ady sarotra na koa tonokiran'ireo izay avy nandalo fizaham-toetra mamay, tonokiran'ny fandresena. Ny andiny fahavalo ka hatramin'ny 12 dia vao mainka manamafy zany hoe tonokiran'ny fandresena na tonokiran'ny avy nandresy. Ao amin'ny saotra masina moa afaka dia ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra. Ny mpino dia resy lahatra fa ny fandresena dia an'Andriamanitra zay raha teo. Fahafatesana aza resitsika tamin'ny alalan'i Jesosy, resy ny tompo ny fahafatesana. Noho izany dia nateraka andresy ao amin'i Jesosy ny mpino. Ny kristianina raha toka mijery ny fiainana andavanandro dia izao na inona lalovana dia nijeren'ny kristianina ny fiainana dia fandresena mandrakariva. Mety mandalo zava-tsarotra izy fiainana zany fa ny zava-tsarotra lalovan'ny mpino dia ao anatin'ny totalben'ny atao mandrakariva hoe fandresena. Hany ka amin'ny kristianina dia mizara roa ihany ny olombelona. Dia ireo izay mpandresy sy ireo izay resy. Io moa mahatonga ny fomba fiteny anglisy hoe winner, zany hoe lay winner dia ilay hoe olona mpandresy na ataoko hoe mahazo foana, gagnant, mety hoe mahazo foana na mahazo na mandraina tahaka zany. Noho zany dia ny kristianina dia raha mamaky raha mijery fiainantsika dia izao amin'ny kristianina dia ny karazan'olona voalohany dia izao ny olona mino fa mandresy, ny olona resy lahatra fa natao andresy izy. Fa misy kosa ilay atao hoe loser, zany hoe ireo olona izay resy lava, miankin-dava, tsy mitraka mihitsy, tojo mbiazana foana. Noho izany dia amintsika kristianina dia safidy na ianao anatin'ny tokotaniny hoe mandresy na ianao an-tokotaniny atao hoe resy. Paoly dia milaza manao hoe fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Zany hoe isika kristianina dia natao handresy amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Eto ary dia ity salamo fa 9 andiny fahavalo ka hatramin'ny 12 ity dia manamafy ny hoe manahoana tonokiran'ny olona avy nandresy. Ka tokony ho irainao satria ianao avy nandresy. Ny hira faraika 150 ry fahafatesanao aiza mory ny efanao, efa resy zao na teny fasanazy ka asan-drato re ny hira sy ny feo Jesosy nampiko le rafy izay nandoso fahafatesanao aiza moa ny herinao. Hira ny fandresena. Ary lazaina hoe ny hira kristianina dia hira ny fandresena. Eto ary dia misy zavatra roa na telo izay irain'ny mpino na voizin'ny mpino satria nandresy izy. Voalohany dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Ny fisaorana an'Andriamanitra. Matetika ampiresaka ny atao hoe vavaka isika. Ary inona fa tsy voalohany andrenesanao momba ny fampianarana momba ny vavaka. Anio na matetika isika mandre ny fampianarana momba ny vavaka. Fa ny vavaka dia mandrakariva misy karazany telo amin'ny ankapobeny moa zany. Dia ny vavaka fisaorana, ny vavaka fifonana na famitranam-pihavanana, dia ny vavaka fangatahana.
ro mandrakariva dia hitanao anatin'ny votoatin'ny vavaka, hitatsika ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny Jesosy teo, ireo lafin-javatra telo ireo mirafitra tsara, ny vavaka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ao anatin'izany ny vavaka fankasitrahana, fa avy eo ny vavaka fifonana famitranam-pihavanana, fangatahana famelan-keloka, ary eo ny fangatahana fitahim-pahasoavana manokana. De eto zany manomboka ny andin'ny fahavalo, saoran'Andriamanitsika ry firenena, asandrato ny feo fiderana azy. Zava-dehibe afaka ny hoe olona mahay misaotra. Ny olona mahay misaotra de midika hoe olon'ny fanetretena. Ny olona rehefa mahay misaotra de mahay mametraka ilay nanome azy amin'ny toerana tokony isy azy, ary mipetraka eo amin'ny toerana izay nandray. Sarobidy ny fahaizana mankasitraka, ary tsy hoe fahalalam-pomba fotsiny zany ka tokony atao, fa tena toe-panahy, toe-piainana mihitsy ny hoe mahay mankasitraka. Mety ohatrany hoe famerimberina andavanandro eny hitatsika eny hoe ny olona am'izao andro de tsy mahay mankasitraka. Tsy mahay mankasitraka ny olona am'izao andro ankehitriny satria tsy mahay mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy izy. Mba jereo ingeny an-dalambe, mahay mankasitraka ve tsika ny fiezahan'ny hafa, atao ve na ny fanajana ny soiombonana fotsiny eny amin'iny lahalambe andanantsika isan'andro iny ary, pitehatsika ny totobato, pitehatsika ny lalana, lototsika ny manodidina atsika, misy olona mamafa lalana, ngeto Antananarivo rehefa saratsaina, Anarivo ninge ny olona mamafa lalana eto Antananarivo, mety tsy hitan'ny masotsika akory le izy nge, tsy hitan'ny masotsika le olona namafa an'io lalana io, fa io lalana io misy mamafa nge. Ary mampalahelo mihitsy mijery an'ireny le mpamafa lalana reny, fa raha izy reny tsy mandeha brouette, tsy mitondra brouette akory ary, fa mitondra sobika kely vimbininy zay, reny mpianakaviana maro, mamafa an'iny arabe, manodidina any Antananarivo reny vohatra. De mahita vehivavy ianao mitondra kifafa de mitondra sobika de mamafa an'iny arabe iny. Fa vetivety kely io ny ansoton'ny olona azy. Tena tsy asian'ny olona vidiny mihitsy le olona mpanadio an'lay arabe. Tena arina eny ny fako, arina eny ny zavatra maloto eny aminy, kosona zazakely, siligoma, mosoara, azoete, be de be arin'ny olona eny, zahatra tsy tena taratry ny hoe tsy fahaizanao mankasitraka an'lay fahadiovana. Atao ahoana moa aiza moa ny olona tsokivy ny mpanadio, hoe ahoana miezaka izy mba manadio, miezaka izy mba mikoja, miezaka izy fa saingy zao tsisy vidiny mihitsy, tsisy fakasitrahana. Satria taratry ny tsy fakasitrahana. Anankiray moa zany tsy hitantsika, fa betsaka anjato ny ohatra azo iainana ao anatin'ny fiarahamonina hoe tsy de mahay mankasitraka loatra ny olona. Zaridaina tsara tarehy amboariny ery, mety zara tahaka zany ary io moa zany soiombonana, tsy hoe eny an-dalambe any, fa na any amin'ny sekoly io, na any amin'ny toerana fivoriana io, na amin'ny toeram-pilanonana io, de ahitanao an'izany hoe tsy de tena voajan'ny olona ny fiezahan'ny hafa, tsy tena hajain'ny olona lay fiezahan'ny ny hafa, tsy asian'ny olona vidiny, tsy akasitrahana. Ary zay indray mahatonga zay miezaka miravoravo tanana. Rehavako itsika manao hoe tena toetra fototra ao anatiny antsoina hoe comment vivre ensemble, hoe ahoana ny mba hahatonga antsika afaka miara-monina e, mba ahoana ny mba hahatonga antsika afaka miara-miaina ny fahaizana mankasitraka. Hoe na de ao anatiny tokantrano misy atsika fotsiny ihany azy, ny fiezahan'ny ray aman-dreninao, de mila mahay mankasitraka ianao zanaka, mila mahay mankasitraka ianao hoe fa tsy hoe nareo nge ny te hiteraka, tsy maintsy ataonareo nge manome sakafo anay, tsy maintsy ataonareo nge mandroso saram-pianarana anay, tsy maintsy aterina sy alaina nge zay, iny tsy nangatakatalina an'izany mihitsy ny ray aman-dreny. Fa zao ny zava-dehibe de ny fahaizanao mankasitraka ny ray aman-dreninao. Tsy hoe satria tsy maintsy manao zany izy de tsy akasitrahana, fa tena tokony atao. Misy tsy manao an'izany, be de be koa ny tsy manao an'izany, fa ianao manao an'izany ray aman-dreninao, na ny havanao na mpiarabelona aminao de tokony ho mahay mankasitraka, satria taratry ny fanajanao teny zany, sady fanajanao ny hafa. Noho zany de zava-dehibe mihitsy na ny ray aman-dreny ko mahay mankasitraka ny zanany ankohonany, ny mpiarabelona aminy. Ho tsika manao hoe eto any misaoran'Andriamanitsika ry firenena,
de zao makasitraka an'Andriamanitra. Ny vavaka vola fiandohan'ny antsoina hoe ira ny mpandresy, ny ira ny fandresena de zao fankasitrahana an'Andriamanitra. Raha olona tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra de olona tsy nahatsiaro hoe nandray fandresena izy. Ataony olona resy ahoana ny ankasitraka, ataony olona resy lava ahoana, ataony olona mpiankin-doha lava foana. Ny olona resy lava de zao olona manana fijery miiba negativa mandrakariva, olona tsy maheno ny feony afa-tsy tarainy ianao, tsy maheno ny feony afa-tsy hoe victime na vo foana izy. Aminy de zao izy foana ny tsy tiana, izy foana ny resa, izy foana ny tsy maintsy rehefa meno azy anao de zao izy foana no tsy maintsy victime na iarany zavatra rehetrarehetra fa tsy mana toe-tsain'ny mpandresy mihitsy hoe za de tompon'andraikitra amin'ny fiainako a dia za mpandresy na inona na ina lovana. Fa misy olona de zao izy foana no tsy maintsy tiana zay rehetra jereny manodidina azy de zao za ny angamotiana, za resy, za ny angarana, za sy ny sisa. Fa zao ny avako malala, ny olona mpandresy de tsy mana zany toe-tsaindrano satria mino izy, satria ny aina ny fandresen'ny tompo. Le avako voalohany zany tonkiran'ny mpandresy zany de ny fisaoran'Andriamanitra, mahay zara misaotra an'Andriamanitra, mba hatsearovan'Andriamanitra koa fa na inankasitraka ny fandresena ny mena ianao de mahaiza misaotra an'Andriamanitra, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra. Mahafinaritra amin'ny ataontsika hoe fitaovavahana kristiana le afaka de manomboka mandrakariva amin'ny fisaorana. Na vavahana kristiana inona vahana kristiana ina de manomboka amin'ny fisaorana, tsy tonga de manomboka any amin'ny fangatahana vavahana kristiana. Eo any alehany am-piangonana tonga de angataka ny vahana kristiana de resy lahatra fa hain'Andriamanitra atao manome. Fa ny zava-dehibe de zao ny fisaorana, ary ny votoatan'ny fivavahana raha ny tena marina de zao fankasitrahana sy fisaorana. Fa ny faharoa zay tena tokony ho toetra ny iran'ny mpandresy de zao hitantsika manomboka amin'ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo, fitanisana sy fanekena ny fitondran'Andriamanitra. Mafy be nge ny tansain'le mpanao salama eto hoe nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy ianao. Volafotsy ny diovina tamin'ny memy, zany hoe volafotsy natsonika tao anaty hafanana. De izy manao hoe tena navelanao zahay ho tao anatin'ny afo mahamay de nidiovinao zahay. Fanekena lay fanadiovan'Andriamanitra, fanekena lay fizahn-toetra. De izy manao hoe efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao. Alaiso sara an-tsaina hoe lay mpanao salama de miteny amin'Andriamanitra hoe nalefanao tao anatin'ny fandrika mihitsy nge zahay, navelanao latsaka ao anatin'ny fandrika zahay, tena de hoe nalefanao, nafoinao tao anatin'ny fandrika izahay, ary mbola nasinao enta-mavesatra teo am-balahanay, nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Le avako inona ny dikan'izany rehetra zany? Fanekena fa lay Andriamanitra de zao mahafantatra ny lalana hitondrany atsika, tsy manome tsiny an'Andriamanitra ao anatin'ny fizahn-toetra. Betsaka indraindray misy olona miteny manao hoe raha misy Andriamanitra ka nahoana misy ny fahantrana, Andriamanitra manan-karena ka nahoana mbola misy ny fahantrana, maninona tsy ataony manan-karena daholo ny olona, maninona tsy ataony salama daholo ny olona, maninona tsy ataony miadana be daholo ny olona. Le avako malala, raha tena miadana tokoa ve ianao de azonao antoka fa atadidy an'Andriamanitra. Ao anatin'io baiboly io nge be dehibe ny olona miadana fa nanadino an'Andriamanitra. Ary hitantsika fa raha ohatra ka mijery maneran-tany tsika de be dehibe ny olona zay nafahan'Andriamanitra tao anatin'ny fahantrano fa nanadino an'Andriamanitra rehefa avy eo. Ary ndraindray ny olona ao anatin'ny fizahn-toetra no miantoraka amin'Andriamanitra. No zany tsy azontsika tsara mihitsy Andriamanitra amina hoe raha misy ianao Andriamanitra ka nahoana ataonao. Be dehibe ny fahantrana. Andriamanitra indray no mentsiny, mentsika tsiny amin'ny fahantrana, amin'ny tsy fahaizantsika mitantana. Andriamanitra indray no mentsika tsiny amin'ny tsy fahaizantsika mampijoro ny fahamarinana. Andriamanitra indray no mentsika tsiny amin'ny korotana sy ny ady maro samihafa. Itsika no mahatonga ny ady fa tsy Andriamanitra.
Andriamanitra nanomentsika ny tany sy zay rehetra eo aminy, efa noharian'Andriamanitra tsara tarehibe ny tany, nasiany arena ao anatin'ny kibony tany io, nasiany ranomasina, nasiany olona nomeny fahazavan-tsaina, de mbola omentsika tsy indray ve Andriamanitra manao hoe fa ianao Andriamanitra nahatonga anay mahantra tahaka izao ka maninona mbola veranao mahantra ihany zahay, raha misy fahantrana eto ambonin'ny tany tokony mandray andraikitra isika anankiray am'izay tsy mahay mitantana diditena. Ny fahantrana anke tsy voatery hoe avy amin'Andriamanitra, misy tokoa ny avy amin'Andriamanitra satria ny bokin'ny Samoela miteny Andriamanitra mahantra mampahantra sy mampanankarena, fa misy fahantrana nataon'olombelona. Misy fahantrana nataon'olombelona mihitsy. Tsy planin'Andriamanitra fa vokatry ny fahotan'ny olona, fitiavan-tenan'ny olona, tsy fijoroan'ny olona amin'ny fahamarinana. De tsy afaka manome tsinan'Andriamanitra isika. Tsy afaka mitsara an'Andriamanitra isika. Iza moa itsika ny afaka hitsara Andriamanitra manao hoe diso anao Andriamanitra fa ianao ve mahay zavatra rehetra de mbola ataonao mahantra ihany ny olona. Iny ny hain'Andriamanitra atao zany. Fa raha ataon'Andriamanitra manakaiandolo koa ve ny olona, move ny olona hiakasitraka an'Andriamanitra. Hoy Jesosy manao hoe zay mahatoky amin'ny kely ny manapaka ny be. Ny kely ananantsika ary tsy haitsika ny makasitraka an'Andriamanitra. Ny kely, ny fofonaina zay omen'Andriamanitra atsika. Ny rivotra iainantsika, reny ara tsy tsapantsika akory hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra fa salama androany, tokony hisaotra an'Andriamanitra fa zao ny sakafo androany, tokony hisaotra an'Andriamanitra fa zao velona androany afaka nahita an'ireto tapaka sy namana sisa karazany reto. Zany ary tsy haitsika ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny kely, raha atao hoe kely zany. Maika fa ny lehibe de hoy Jesosy manao hoe zay mahatoky amin'ny kely ihany mahay manapaka ny be. Mahatoky tam'le kely ve, na nisaotra tam'ilay heverinao kely ve, atao hoe kely moa zany le hoe za velona fa tsy kely koa zany nefa. Afaka malala ny vavaky ny mpandresy de vavaka manaiky fa io Andriamanitra io de mahay zavatra rehetra. Ny vavaky ny mpandresy de tsy vavaka manome tsinan'Andriamanitra, vavaka mandray andraikitra. Manaiky hoe tompo ho fantatrao ny ataonao, tompo ho fantatrao ny lalana hitondrananay, tompo ho fantatray ekenay zay fitondranao satria fantatray fa Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay. Vavaky n'inona zany? Vavaky ny finoana. Ny olona zay mahay misaotra an'Andriamanitra de olona resy lahatra fa mino sady mino fa mahay ny Andriamanitra inony, endriny Andriamanitra inony. Ny mpandresy rehefa mivavaka de tsy hoe misaotra ihany fa mino izy, mahatoky izy. Io andiny io zany de tena manazava fa mahatoky an'Andriamanitra, tsy misalasala tahaka ny Abrahama. Genesis 2:20 hoy ny tompo tamin'ny Abrahama hoe andao ento ataovy sorona ny zanakao, de nandeha Abrahama. De nino izy? Nino Abrahama fa tsy hanaonao foana mihitsy Andriamanitra. Ary zay ny mpandresy, raha manana an'izany toe-tsainy zany tsika manao hoe zany ndray zay asain'Andriamanitra ataoko de ataoko. Mino an'io Andriamanitra io zay asain'Andriamanitra lalovako de lalovako, ekeko satria fantatro ny Andriamanitra. Tahaka ny tenana Paoly hoe fantatro ange zay inoko hoe tsy misalasala am'izay inoko mihitsy fa tia izy, tia ny Andriamanitra, endriny Andriamanitra, mpandresy ny Andriamanitra. Afaka malala ny vavaky ny mpandresy na ny hira ny mpandresy de hira ny finoana, hira ny fanajanan'Andriamanitra, hira ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny farany de afaka malala amin'ny vavaky ny mpandresy any de fitandrisana, ny lalana mitondran'Andriamanitra. Hoy andiny farany manao hoe fanotondranay ho amin'ny fitahina mahatrerika anao. Tsy hoe nytanisany amafy ny zavatra lalovana fotsiny. Satria rehefa maheno olona mijoro vavolombelona tsika indraindray, satria mety ho fanao zany any amin'ny fianakaviana amin'ny toera maheno olona mijoro vavolombelona, fa ndraindray izy tenany ray no tany sainy, ndraindray de ny tenany ray no indray mijoro vavolombelona hono izy, fa ny tenany ray nataony ho hita fa tsy Andriamanitra. Eto ray mpanao salama de mifarany amin'ny hoe nitondranay mivoaka tamin'ny fitahina mahatretrika anao. Tsy nijanona tamin'ny fitansana fotsiny hoe tena andalafo mamainga zay Andriamanitra de nitsahany olona nge ny lohanay de zao nitondra enta mafesatra nge zahay mafy be nge ny zavatra entinay taraina tamin'Andriamanitra de ny farany eo. Fa hoy le mpanao salama manao hoe ny tompony teny farany de zao ny fitahina mahatretrika. Ny hira ny mpandresy re afaka malala de hira maneho fa ny fandresena, ny fahombiazana, ny fiafarany ny fiainana de ao amin'Andriamanitra. Nefa mba mijoro vavolombelany amin'ny fandresena ianao de aza ny tenanao ry havako, aza ny tenatsika no indraindraina. Inona moa zay isika mpanota?
inona moa zay isika inona moa no jeren'ny olona amitsika ry avako malala fa Andriamanitra ny tenen'ny mpanao salama hoe mitondra anay ao amin'ny fitahina mahatritrika ianao nidikany hoe fijoana vavolombelona de mampahafantatra ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ka mitona ny olona hitodika amin'Andriamanitra ka mahatonga ny olona eo am-piainona le fijoana vavolombelona hiteny ny olona arak'izay tao amin'ny Zakaria mpaminany hoe tena mba hiaraka aminareo zaika fantatray fa Andriamanitra de momba anareo na dia namakivaky ny afo azy anareo na dia mitondra enta mavesatra teo ambalahanareo azy anareo na de nitsahany olona aza ny lohanareo de izao ay momba anareo Andriamanitra aleo zay mba hiaraka aminareo afaka malala ny hirany mpandresy de hira nitaona ny olona hitodika amin'Andriamanitra ny hirany mpandresy de nitaona ny olona handray ilay fanalahidiny fandresena de Jesoa de ny finoana afaka malala ny fiainantsika kristianina isan'andro de fiainan'ny mpandresy alahoery aza esory ny toetsaina mora resy ny toetsaina kivy ny toetsaina miiba fa ny toetsaina mahatoky ny fitondran'Andriamanitra fa ny fandresena de zao eo ampelantananao efa eo aminao mino fa ny Andriamanitra ao de manao anao manoatra noho ny mpandresy ivavakisika tompo misaotra anao noho ny amin'ny tononkera-panahy zay nomenao hamitina ny fiainanay miaraka aminao Andriamanitra mitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahina mahatritrika tokoa ianao sokafy ny masom-panahynay tompo ahita ahatsapa fa fitahina mahatritrika no efa nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao isory aty anatinay ny tahotra ny ho avy ny tebiteby isory aty anatinay ny fanahina de ny fanahin'ny resy ny fanahin'ny kanosa fa tao am'izay atsiary fa ny Andriamanitra de mpandresy mpiady mahery melolalana anay ary efa nandresy ny fahafatesanao anay aza tamin'ny alalan'i Jesosy vavak'izay ho an'ny fiainana isan'andro tompo fantatray fa ady ny fiainana isan'andro ady amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra de ataovy resy lahatra zay tompo fa zanaky ny fandresena me fahasalamana zahay me heri-tanjaka ataovy mahay misaotra anao amin'izay fitahina omenao anay da io ny fianaran'ny ankizy misaotra ny amin'ireo zay nahavita fanadinana da io ny asa andavanandronay indrindra tompo da io ny fanomponay anao ho fanomezam-boninahitra anao mandrakariva de mametraka ny isan'andronay mba fahasoavanao ohatran'izay tompo ho fiainam-pandresena ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy amen.